Sehatry ny fampianarana kosa indray amin'ny faraka ambin'ny folo volana novambra ho avy izao no hanomboka ny taom-pianarana eo anivon'ny sekoly ambony Uprim. Ny Informatique io no lalam-piofanana vaovao eo anivon'ity sekoly ambony ity izay isan'ny ampahafantarina izy ireo mandritra ilay hetsika salon des étudiants etsy amin'ny AFT Andavamamba. L'université privée de Madagascar moa zany dia mandray anjara amin'ny hetsika toy izao satria l'université privée de Madagascar dia anisan'ny manana tolotra fampianarana zany omenan'ireo mpianatra indrindra moa zany fa nitoro lalana ho an'ireo mpianatra izay vao avy nanala ny fanadinana baccalauréat teo zany ka afaka dia eto indrindra zany ny fotoana ahafahan'izy ireo misafidy tsara hoe inona ny filière ho ataon'izy ireo ao aorianany nazahoany an'izay baccalauréat zay. Ho an'ny Uprim manokana dia manana filière anankidimy izay azo safidianana dia ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny droit, ny communication ary ny filière informatique. Ny filière informatique moa zany dia tsara ny manamarika fa filière vao natolotra Uprim tamin'ity taom-pianarana 2024 ity dia ireo filière dimy ireo zany azon'ny mpianatra alaina ety amin'ny salon de l'étudiant d'ambony ny andindiny mahakasika an'izay.